Mbola ho ampitombona ho aminareo indray ny ry havana ny fahasoavany Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Mpanompo ny filazantsara. Mpanompo ny filazantsara, zany no misongadina amin'ity nofinainantsika anio ity. Romanina toko voalohany, andininy voalohany hatramin'ny andininy fahafito. Mpanompo ny filazantsara na ny vaovao mahafaly. Ety ampiandohan'ny epistily, ny apôstôly Paul dia manazava ny mahampanompo ny filazantsara azy, mpanompo ny vaovao mahafaly. Azavainy amin'izany fa io vaovao mahafaly io no naha apôstôly azy. Ny vaovao mahafaly eto dia tansainy tsara mihitsy. Ny vaovao mahafaly dia tsy iza tsy akory fa ilay efa nampilazain'ny mpaminany. Ilay ambara eo amin'ny andininy faharoa sy ny andininy fahatelo hoe nampilazain'ny mpaminany raha teo ny amin'ny soratra masina, ny amin'ny zanany izay nateraka avy tamin'ny taranak'i Davida araka amin'ny nofo, ary naseho tamin'ny kely ho zanak'Andriamanitra araka ny fanahin'ny fahamasinana tamin'ny fitsanganana tamin'ny maty dia Jesosy Kristy. Ny fahatongavan'i Jesosy Kristy ho nofo, fahatongavan'ilay Andriamanitra ho olombelona no antsoina hoe vaovao mahafaly izay antom-pisian'ny apôstôly, fototry ny maha-apôstôly azy. Ambara ry havako malala fa tsinotsinona ny asa fitoriana ny filazantsara raha toa ka tsy ilay filazantsara no voafaritra mazava ety ampiandohana. Zava-poana ny mahampanompo n'Andriamanitra, mampanompo ny filazantsara azy raha toa ka tsy milafika eo amin'ny filazantsara io ny asa fitoriana izay atao. Dia asongadin'ny apôstôly mazava tsara eto fa i Jesosy Kristy voalaza ny soratra masina tonga olombelona, zany no antony filazantsara. Ary rehefa tonga olombelona ilay Jesosy Kristy dia maty nandresy ny fahafatesana. Zany no maha-apôstôly aho hoy izy. Ary ambara eto koa aza fa iray ihany no fototry ny mahampanompo ny filazantsara, ny apôstôly izay niantso, nifidy, nanendry azy ho apôstôly, sy ny amin'ny fiangonana izay niantso ny fiangonana, izay nifidy ny fiangonana, izay nanorina ny fiangonana, izay teneniny eny amin'ny andininy fahaenina sy fahafito hoe ary anareo koa izay isan'ireny dia voantso ao amin'ny Jesosy Kristy. Samy miorina ao amin'ny Jesosy Kristy zany, na ny apôstôly mpitory filazantsara, na ny fiangonana izay saha hitoriana ny filazantsara. Ry havako malala ao amin'ny tompo, tsy mandeha ho azy arak'izany ny fitoriana filazantsara ataon'ny mpanompon'Andriamanitra samihafa mba hiarovana amin'ny fampianaran-diso, mba hanavahana eo anatrehan'ny mpampianatra sandoka dia tsy maintsy nampahafantatra mialoha tany amin'ny fiandohan'ny epistily ny apôstôly Paoly ny fototra maha-apôstôly azy. Ary tahaka izany koa ny mpitory filazantsara rehetra na iza na iza. Matoa izy ireny mikely aina fatratra, matoa izy ireny manana fandavantena, andehany amin'ny toerana tsy fantatra, mandao fianakaviana, mandao ny fonenana, mandao ny tanindrazana. Eny misy amin'izy ireny aza nandao ny asany teo aloha, misy fahafoizana maro ao, dia tsy noho ny amin'ny fitiavatena ny sanatriana, ny amin'ny safidy madiodio ho azy, fa efa nanaiky ho mpanompo ny filazantsara izy, ho
ho mpanompo lay vaovao mahafaly ka manaiky ho tarihan'ny filazantsara, manaiky entin'ny filazantsara any amin'izay hitondrany ny filazantsara azy. Zany mahatonga ny mpanompon'Andriamanitra tsy miferin'aina, tsy mitaray tanamepaka ny amin'ny toe-javatra izay manjo azy ary ampitoriana ny filazantsara azy, satria efa nanaiky ho mpanompo ny filazantsara izy, ka ny filazantsara no mpibaiko azy, ny filazantsara no mpifehy azy. Mitovy tantana aminy ny fiangonana, fa tsy ny fiangonana no mifehy mpitory filazantsara, fa lay niantso sy ny fidy azy, dia lay vaovao mahafaly, lay Jesosy Kristy, lay tonga olombelona maty sy nitsangana tamin'ny maty, no mifehy sy mibaiko ny mpitory filazantsara rehetra. Ary mitovy amin'izany ihany koa ny fiangonana. Ny fiangonana dia nahatsony Kristy, ny fiangonana dia naoriny Kristy ka miaina eo ambany fiahiany Kristy raha teo. Arak'izany ry havako malala, zava-dehibe loatra amin'izao vanim-potoana manodidina ny Krismasy zao ity perikopa ity, ary mofinaina izay novakitsika mihitsy aza tamin'ny andron'ny Krismasy, anehoana fa lay filazantsara tonga, lay vaovao mahafaly izay tonga teto amin'izao tontolo izao, dia vaovao mahafaly mifidy mpanompo, maniraka mpanompo ho any amin'ny fiangonana izay efa mpanompon'Andriamanitra raha teo. Aokaritsika ry havako, andray tsara ireny mpanompon'Andriamanitra ireny, fa tahak'izay ataontsika amin'ny Kristy no ataontsika amin'ireny. Ary ihany koa aoka isika hanaiky ho tarihan'ny filazantsara, ho tarihan'ny vaovao mahafaly, ho tarihan'ilay Jesosy Kristy, lay tonga olombelona, lay maty sy nitsangana tamin'ny maty. Dia ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitra eo, nanaiky ianao ho tonga olombelona, dia niantso sy nifidy mpanompo maro samihafa anambara ny vaovao mahafaly manerana izao tontolo izao. Maro ny mpanompo izay nanaiky niantsonao ka angatanay ny fitantananao, ny fitarihanao, ny fombanao azy ireny araka ny fampanantenanao raha teo. Eto izay dia mivavaka Andriamanitra ho an'ireo mpanomponao maro izay mikely aina fatratra, izay sahirana amin'ny fiatrehana ny fanomponanao, ianao no hanome vahaolana sahaza azy ireny. Fa mivavaka ihany koa izay ho an'ny fiangonanao izay mivaky tratra amin'ny fiahinan'ny mpanompon'Andriamanitra maro samihafa. Tompo, anokatra ny varavaran'ny lanitra ianao, idinan'ny andro lanitra, ka anomezanao ny tsiron'ny tany mba ahitana ny fomba hiahina azy ireny araka ny sitraponao. Dia momba ny fiangonanao, momba ny mpanomponao tsiraray avy, ary ataonay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay izany mivavaka izany. Amen.